ata otra anatona ai iriku ni avavety manitrekitrekia ny alady manaraka ny paka. Dia taminy nanandratana ani Mazera Maria Faustine Kowalska Walomasina. Ny 30 avrily 2000 tao Vatican Romano nambarani Papa Joani Paulo II fa namomboka izay alady faharoa amin'ny paka dia auto eo aladany famindram-pon amdramain naitra marnerana ny fangonana manontolo ny tsapiliny fanindram-pon andramanaitra haka ny nampianarany Jezoazy o amin'ny tsapeliny andramanaitra izaka dia manoratra andramanaitra re ny vatana sinira ny faniary ny maha andramanaitra ani Jezoa Kristy ny vavaka ata antsika dia antambantsika amin'ny fanatitry ny azo fijaliana mba ao vanavotana an'izao tontolo izao. Mitalao ny famandram-po o antsikajy o anazao tontolo izao o aniry fahany mijalia ao amin'ny afo fandiavana ity fivavahana ity dia tsy maintsy arianina finoana mandrakariva miaraka amin'ny fahatokizana sy ny fanintrantena ary ny fianenana sy ny fibebahana marina noho ny fahoatana betsaka vita be mba intondrany voka tsoa ho an'ny fanahy fanombohana rena ainy andanitra ara aba eri Maria izao mina andramanaitra re meafa ny zavatra rehetra na ary ny